arahinao zao eto MCM radio Tety Dratsy. Tantara nosoratany Maolitiana ny Menjanahary. Ireto avy ary namelona ny tantara. Elina Sandra, mianja taty anahy, Tomoina Caroline. Miaraka amin'ny Miana Razafy, Ramsita Tanta. Nandray feo, Pota, tompon'andraikitra sy mpanatitosa. Ramsita Tanta. Tety Dratsy. Mba ela akory zareo no matiera farany iny ka amin'io le mpampianatra mahakamy be mampite atory. Iny lesiko, tena savilaina be mihitsy ny saiko. Lohaka aza lasa marary mihitsy. Efa tsy mifantoka sony faraparany teo. Karaha zany tsy andao aloha tsika andeha sotro jus kely itsy sady maina hatramin'ny tendaka mihitsy. Sa hoana ozy nareo? Ndoko, sara sa ve misy manasa dia andandray e. Sa hoana kiry haingo? Ndanareo raha tonga dia hoany fa zanga mba tonga dia otika. Fa maninona koa zao? Io ndray ndrila mihafahafa. Tsy zany kia, ny tranoko ange mbola lavitra e. Nareo ny samy efa ety akaiky ety ihany. Dia tsy araka aminay kosa ve zany ndry? Aleo manaraka kia. Sady ndrisy likata feraka. Arrivé ny andro fa tsy lany resaka izany mihitsy. Ary fa dia mandra-peo ndry raha tonga dia haly. Manaraka zany. Ok, masotolisany. Tandremo taraiky eo dia adino ny exposé rapitso a. Ok kia. Masto e. Ka inona ary ny indri? Ny jus citron dia sady analana makafoka kely koa io mantsiko. Dia atovy mitovy ihany zany fa samy makafoka ny lesina be sy ny torimaso ianiko. Jus citron anankiroa se dia ty mofo ty efatra. Ary ao namariny ty exposé rapistile izy a. Tao tsy tsara kory ny fisiny raha sy haingona pratsy ateoko. Inona ny mampikirapaka andry amin'izany? Mamaky fotsiny ny ataondry dia izay. Afa ihany no mananakama be ohatran'ilay e. Tsy misy ahy ihany zavatra rehetra. Mba nayanaka namana ihany ahy zaniko. Fa lany reto ka, ndao ody amin'izay. Ary anjaran'lahy zao no mitondra ny kitapoko fa resiko ny notan'lahy teo a. Ty ndry namaza fetsifetsy a. Ndry aza tamin'ny farany teo resiko nefa tsy nitondra ny entako akory. Ny lahy adalàna zaniko, iza no miteny hoe aza mpitondraina. Ary aza mody mampalahelo hoe fa eny eto ka, sady lalana efa akaiky io. Nafakambanya. Mangina teo akiva. Ty amin'izay poketra ndry. Efa eto mivavahadinareo koa tsika zao. Misaotra lesatra kama be ako a. Are tsy finiko mafy be dia aza mibe longolongo eo tsony ka. Bay any dia aza dino maka rapitso a. Bay ndry e. Tena rapitso zany tsy afaka. Miaraka amin'ny dadonay mandeha maraina ako. Ok are, tsy maninona zany. Zay are. Zay kia. Ninya! Ninyo! Tonga e! Efa hitako reny nahatongavandry fa aza mivazavaza be eo a. Efa hitako ndrisy likata eo. Ve efa hitan'iny ihany efa dia atsony impiry fomba mamaly. Karaha nampy andry tabataba eo kosa dia manjary manaitra indrainareo re. Tsy, fangatata dia mbola matory foana koa hatramin'izao ry niny a. Andro efa amin'ny 5 ariva izao e. Avelao akaina aloha izy fa reraka e. Efa ho firy andro izy zay zara raha natory. Ary aza manadala azy eo ndry e. Indray ariko. Ka inona ry niny nampianan'iny ato a? Eo aloha kopay ary ny afo efa riva ny andro e. Sa karano ty ndry? Ka aleo ny afo ny kopa akaikatra tsara ry niny a. Eny fa zany eo ihany retsy fa zao a. Ahoana izay ry niny? Fa ahoana mariny resy luka reto e. Fa inona moa zany ny tianareo fantaziny? Ahoana amin'ny ahoana? Ka tianareo mifampaka sy mifanaritra isan'andro tiako. Za indray rangano io mezandry. Ka niny tsy na mampime. Ka sady lalana andehana tsy eto lalana mody ihany koa dia mba mifampaka sy mifanaritra re a.
ohatrindreny mpinamana rehetra ireny aniko. Aiza koa nisy mpinamana tsotra hifanaritra sy hifampahakisa-nandro vaky izao hoe ny fiatsika ireo mihitsy no manoatra noho ny mpifankatia. Aza dia manao dia mampimemorina eny a. Manoatra noho ny mpifankatia ahoana ary mpinamana be fotsiny re izay a. Tsy manana eritreritry ny araka akory ariko. Asa loko iza mahalala sady iziny any toa mahafinaritra ihany sady manan-katao raha teo. Ka efa hoe mpinamana fotsiny ho azay dia inona koa ny idirany manan-katao amin'izany izao. Sady avelao any izany resaka izany ary eny ka resaka tsisy idirany tsy. Efa masaka koa ty fahaloha bataina dia loarana amin'izay fanontsika. Serina keny tena tsy mety tsapanao mihitsy ny fitiavako anao hoe sa fantatrao ihany fa ho tianao fanina. Tena tiako anao saingy nilazan'izany so ratsy ny fandraisanao azy ka andrava ny finamanantsika nefa dia mandra-paovinana afitako miaritra an'izao e. Dia ity manginanao foana via ary mety ho vita koa ve ny ahitanao ho tantanan'olon-kafa. Indrisy raha mba fantatrao mantsy ary maneno koa izany findaiko izany andrasy hoe aiza ry izy izany ohatray tena mbola ao anaty kitapoko ao kaiko ho tapaka ao ihany ny afarahany iaingo ty fininao izany ny atsony Allô efa haiko endrio fa misy inona kiny miantso tampitapoka amin'ny andro hariva. Tsy misy inona ka mba misy fahana kely dia mba miantso sa tsy tiany lahy. Tsy maninona ka gaga fotsiny nitaoko fa misy inona ariko dia ahoana reke inona ny azo ambarany ary. Efa hoe tsy dia misy ambara ho fa mba te handreny feoan'la fotsiny ay vare ary maninona tokoa moa izany raha iaingo na ararotina resahana dia saina misirana isiny akeny nefa ty izy aza toa tsapako taratarahiko izany ko so dia vao mainka hanimba zavatra aleo lamina Allô Lucas mbola ao ve lahy teo eny kia fa saika hanomana ny devoara entina rapitra za io. Ok ary aleo fa tapahako raha izany tsara mandry dia bisou. Ok kia miala tsiny ohatra ay efa tapaka kay. Aloha dia hijery an-dadany ambony amin'izay sady efa mifiry koa hoe izao mbola tsy taitra ihany. Ndiana ary sady soanga tsika eo ihany reo lasa ry oay neny neny fa misy inona ry anaka ny teny vazavaza be eo ty ianao neny fonjefa marary dada azy neny dada tamre anaka fa inona nefa mahazo azy aho io ry neny izy ireo fa avy nandora be dada dia mititra be eo amin'ny tany io fa maninona io ry neny fa inona reto iry lanitro dia ho sanatria hoe verina indray na retin-drainareo ao ampio aloha ampiakatra azy etsy ampandriny etsy aingana aingandry mbola mitepy tsara aloha ny fony fa maninona izy io ry neny maty ve dady tony aloha ndry fa tsy maty izy fa tsy mahatsiary tena fotsiny ary ndeha andry aingana mitady taksi tondrana azy any amin'ny hopitaly lasa aingandry neny rahatera mifoaza re ianao aza manao sangy ratsy toy io mo mifoaza teo ianao rainy valio
fa inandray re mahazo anao tato e asilozanao re ay e mbola milanao ary tera miarena teo ianao mbola milanao izay mianaka manamafy mihitsy amin'izao mahazo anao izao fa tsy atao imanson'ny akena fotsiny araiza ihany ary izay e izay ve dia tsy tonga ihany tonga ary neny a ary andao amin'izay mba tiantsika izy fa efa mbavady ao ny taxi ao ary opa tena mba mavesatra koa tady izany ka ary to ela be indriny tady taxi tany ka pasaka sy nahitana izy ary neny so ihany ny fa mbola tsy dia maizina ny andro dia afaka nakatra tany an-tsena kely ahy e ay ve ho anareo izay manam-paniriana hiara iasa na anao dokam-barotra atao anatin'ny tantara eto amin'ny CM radio dia vonina andray anareo izahay antsoy ny laharana 034 42 731 99 na miresaka vetrany amin'ny tompona andraikitra nikena aza mitomany fa reraka eo anie ianao e sady mbola hianatra raha-pitso ndana aloha matory kely na nandana mody fa afaka mody anie ianao e neny a tsy aleto izany a ka aleo aloha eto amin'ny tareto mandra-pahataitra ka mbola ifo marainana eo ahy ianao anaka e mamantsy aneny tsy aleto ao a ka tsy hianatra koa zany drio neny a tsy andeha ary neny rapitso a tsy fantoka amin'ny fianarana akory anie zany ao any azy e alolo fa hiantso any aingo dia asaiko mitondra lesona fotsiny izy allo iaingo allo fosaka hiantso andry mitsy akiza fa inona aloha mitsondry anay e aoky mba ialao 5 kilo ampianaranao a rapitso fa tsy afaka maikatrany a dia mba ampidramoka e koa fa tsy hianatra ondry e fa misy inona ary tomitomany angendry izany e tsy afaka miakatra kiza marary ny kitadanay e marary inona kizy ary aza tomitomany aloha fa hatseniko angeza lazaitry marary aky izy a tsy haiko fa aty amin'ny hôpitaly izay izao mbola miandry lazain'ny dokotera rehefa avy mizahazy eo izy avy eo eny ary ao fa ataoko izay lazaindry izay dia mirary fahasalamana ho any dadanareo kia dia mety andalo any rapitso rehefa avy mianatra alefa misy azy amiketo aky ny hôpitaly sy ny sombra misy anazy a iny kia dia misaora betsaka andry tsisy fisaorana kia mifampitondra mbavakeo tsika iaingo salundry bonjour ela ary inona mataitaitra nylahy eo sa efa nandre vaovao vaovao ina ke tsy zany fa mitady an'ny ekeny za io dia tojo andriko nakany an-tranony afa tsy misy olona ao efa niteny azy ihany aho hoe tsy afaka maka azy androany ka niova ny pro dia afaka indray fa mety efa lasa izy zaiko ka zay nge lazaiko an'lahy hoe efa nare vaovao ve lasa tsy e ka tsy mbola naheno an'izay vaovao zany ki za fa mba lazao a misy inona maninona ekeny inona ny mahazo azy ela ty koa ka tsy maninona izy fa aza taitaitra eo e ka andry mampitaintainako fa misy inona ary tsy zany lesy fa tsy afaka niakatra ny anatra izy androany fa niditra hôpitaly ny dada no maly alina ngaky e fa anahoana ary izy zany tsy mba nilazan'izany tamiko akory mety sahirana iziko izy niantso anazy angely izy efa nitomany be mihitsy e ngaky ie vo avy niantso an'lahy iny za dia niantso anahy izy asa ela raha afaka miaraka amiko andeha mangany amin'ny hôpitaly avy eo e tena satroko ake ho any fa tsy afaka le disaka nalehako ankeo maraina lasa niempotra androany atoandro dia tsy pointsy e fa mety atsoky any izy dia mba ampitao any ny firaritsoa kea oke ary aza manahy ela fa efa namany tonga any ny afatra ary andao amin'izay hiditra arytsika sotary eo andray sady losotomoloka ny tanako fa maika hiditra izy raha mba fantatrao mantsy lika fa tena tiako ianao
saingy toa tsy fantatrao kory aza ny fisiko indraindray, indrindra rehefa inosiny ekena ny tafiaraka, ohatrany tsy misy dikany mihitsy aho. Izany koa ve ny ataoko ahakarary saina eto e, manon'olo tsy manonety fotsiny. Dia aisitsika ary ny nahitan'izany volabe izany a, mbola vao fitiliana fotsiny azy izany. Mainka fa mifanidiana raha marina ny vinavina mpitsabo amin'ny retina mety azo any dada teo. Tena vaka mihitsy aky ny lohako. Zaho nefa tsy afa-miasa fa zao taraky miambina ny renao aty izao. Iza ny amin'ny vola eo? Ny fianaranao koa tsy andaniny. Avelao any aloha makasika ny fianarako ry neny a, izay ahasalaman'ny dada aloha ny atao. Ary aleo fa hody rehefa avy eo dia resaka amin'ilay madama mpanasa lamba ny neny iny dia vitaiko ny sasalamba sy ny fanadiovana ny trano aloha mandra-pa. Sitranay aloha vola kely anaovana fitiliana nampiana an'izay kely voaniko anaty boatin-drakitra ao e, sy izay any amin'ny ambom-bolan'ny dada. Tsy mety izany ny ekena. Anjarana iray aman-drenao mamelona anao fa mianatra aloha ny anjaranao. Tsy misy an'izany ry neny a, mila mifanampitsika fa raiko anie marary iny e. Eny ary fa ianao ve moa resy-doika any amin'izany eo e. Ka andeana dia n'izao ara fa sao dia tsy omainao ihany lamban'olona e. Lasa ry ary neny a. Mba enjana koa dia aretinao ty rainy ka. Araka ny filazan'ny dokotera dia areti-mba vony efa misy fahasarotana mihitsy ny mahazo azy. Maro be ny antony ho izy fa ny fiasan-tsaina sy ny fivovovan'ny ora fisakafoanany ary ny fisotroana alikaola be loatra ny tena niteraka ny fahasarotana dia zao lasa zava-doza be izao. Efa mba handrarana foana ihany koa anie tsy sotro toaka fa mbola manao ihany. Izao ny vokany. Efa eny e, tsy haiko na tokony amiatsiny ianao ana tsy fa ity zanako ny tena mahontsa ny foko. Mipopopo eto sy eroa manao izay hitsaboana anao nefa adalanao daholo izao. Zaki mahazo ny dada araka ny tenen'ny mpitsabo. Tena marary kimoko mahita azy mbola tsy mantsiary tena ao amin'ny hevitra famenomana ianao a. Ndraiky, enzana ki izany. Mampahery anareo kia. Tsy mora no mitsabo marary amin'izao andro izao. Sisana mba efa manahoanao izao kia. Fa mbola tsy mahatsiaro tena izany izy indriny ala teo. Tena mbola tsy mahatsiaro kia. Naniny aza ny akitsabako manamafy fa manafina amiko fotsiny e. Mody mahery sy matanjatsaina fotsiny izy eo masoko. Ka marina kosa nge izany e. Mety sy te hampiasa saina indri izy. Ngamba kia. Efa tonga kitsika ka. Ary neny, nga efa nahazo hevitsika. Hay tongonareo. Efa nahatsiaro izy tena findrato. Mandrosoa. Manahoana maman'ny kena. Zao tsy milamitsaina hitanao izao anaka. Aza kivy aloha maman'ny kena. Mbola mitsabo tsika isaorana raha ny tompo fa efa natsiaro tena izy. Aza aloha jereko izy ry neny a. Dada. Fela ihany ianao marina. Efa nanamafy mihitsy a. Jereny ity ianao e. Tena atratra kely sady miaina vetivety teo. Fa tena ahoana loatra rery dada. Moramora aloha ndry e. Aza kotabaina izy fa velao akaina. Inona ary ty ataondry ity? Ka marary kifoko a. Na izany azy e. Ndringe izao ny tokony hampahery ny neninareo e. Aza manao an'io kiry ny ekena.
Eny e. Marina ký izany a. Neny a, reto aloha misy volany mely mpampanasa lambanao iny a. Rehefa nilazako ny olana anazy atsika izy dia tsy nasaina nasa lamba kosa fa nomeny an'reto dia ny rano namonjy anareo aingana hono. Kosa tsara zany akia. Mba misy olona manampy antsika na dia tsy manana aza. Ary aleo aniraka an'ilay infirmiera iny ilaza amin'ny dokotera fa efa misy vola ato afaka anaovana an'ilay fitiliana. Ka tsy nanao ratsy teo amin'ny fiarahamonina ny etsika e. Fa fitiliana inona moa zany atao zany ry ne? Araka ny fanambaran'ny dokotera dia hoe misy fitaovana tsofoka any anaty vavon'ny raindry ihany mba hitarafana faritra maratra na misy olana ao anatiny ao e. Ngasy neny, dia ahoana nanaovana an'izany? Inona moa no haiko amin'izany ana ka zareo ihany no mahay an'izany. Misy fiba tsy tadidiko izay le izy teo e. Fibroscopie ngamba izany ry zareo a. Izay tokoa le izy ana ka. Natao toy izay ihany koa mantsy dadatoanay tamin'ilay narary iny. Le nitantaraiko andrika iry ny ekena. Tadidiko iny le hoe indriny andry azy tany amin'ny hopitaly iny. Fa tsy misy atahorana izany ka. Tena mampalahelo anaty ny ekena ka lasa nandray andraikitra tampoka teo. Tsy hita teny amin'ny endriny intsony ilay izy tovovavy mitsikitsiky sy sarika lavatra amin'izay. Te hanampy anazy nefa tsy hitako izay atao. Toa tsy vitako akory aza ny fanatrika amin'ny maritra. Indrindra moa rehefa izy mitomany iny. Oka kizay a. Mangina ho a. Tena mafy kia. Tena mafy. Mbola hiatrika fantindina ndraiky ho tady. Dia aiza ndraiky nahita vola amin'izany a. Aza mbola manaritoky anaka fa mbola tian'Andriamanitra koa ny havelona azy dia tsy maintsy mahita vaholantsika. Ka na izany aza ry neny a. Vola foana be. Sady amin'izay izy neny tena vola be. Aiza nahitana an'izany. Ny kena mba moramora ho andry. Tsy renge dadanareo raha tsy latsaka ny ranomasony. Tsy afaka miteny fotsiny izy noho ny harerahana sy ny fitaovan'ny pitsaboana mipetraka aminy fa reny daholo angeza ny resakareo izany. Oe marina. Azafady ry dada. Ny kena fa ino ty ataondry itiry ny kena? Fona kiza fa tena tsy zakako tsony ry aingo a. Hotsaloatra ny foko mahita andray amandriny kory-mafy. Inona kiny ataoko a? Te hampahery mafy anena nefa tsy vitako kia. Zao kia mahita hevitra raha mety amindry. Hoe ahoana ki? Lazao hoe maninona ki raha miresaka amin'ny Luka? Izy zao sura hoe mety hanambola nampianareo. Ndry raha teo ka tena namany be. Nefa tsy haiko aloha e. Marina ki. Ary tena tsy tao an-tsaiko mihitsy koa neky izany e. Na nampafantatra azy an'izao aza tena mbola adiniko. Efa nilazaiko azy kiny mahazo andria. Izy ary ange teo saika akaty fa tsy afaka tamiko e. Efa nametraka firarintsoa anareo izy. Tena misaotra andrika raha izany a. Dia ampitao any koa ny saorana. Tsy misy isaorana ki fa fifanampiana ange ny fiainany. Ary ilozako amin'izay aloha nareo fa mbola hiverina hariva. Mirary fahasalamana ho azy hatrany akia. Ao fa any dia anararoatra ilazan'ny Luka. Dia tena mbola mamerina fisaorana andrika. Ho anareo izay manam-paniriana iara-iasa na anao dokam-barotra ato anatin'ny tantara eto amin'ny CM Radio dia vonona andray anareo izahay. Antsoiny laharana 034 42 731 99 na miresaka avy hatrany amin'ny tompona andraikitra. Sitraka era-poeratsainana ka fa tsy ho voavalinay sy ho vitanao. Tsy misy tokony isaoran'ny neniny ekeny e.
Inona fotsiny ary no mampinamana raha tsy fanampy? Tena misaotra betsaka ary Luka. Tena tsy hitako izay fomba isaorana anao. Afaka miatrika fandidiana amin'izay koa dada. Nefa ahoana aloha ny fifanarahana amin'ny famerenana ny volanao e? Vola be mantsy izy tiako. Aza iasana saina aloha ny amin'izany e. Nareo moa ve dia hitsoaka ny volako e. Zay ahasalaman'ny rainao aloha atao fa tsika roa ihany mifanaraka amin'io avy eo e. Fa tsika roa ahoana fa tsy azoko. Zany koa ve dia hita ho hitarina be eo ry Nekena. Efa eo aloha ny vola dia aleo atao farak'izay aingana ny fandidiana fa isika eto foana tsy hitsoaka ny vola ny akory. Izy ary tsy sarotiny. Fa tokony atao raviana ho ny fandidiana ny tiriny. Farak'izay aingana tokoa ny mpitsabo e. Fa asa indray izay holazainy. Ka tsy aleo ve ampahafantarina azy hoe ivavonina ny vola e. Nahoana koa ary dia vola be ohatr'izao afaka mandidy e. Ndritika. Ka tsy ohatran'ny mandidy akohany izy tsiry Nekena. Efa nazavain'ny mpitsabo ateo daholo ny antony ilana ny vola sy ny fanafody ampiasaina fa tsy hoe inona akory. Ka inona re? Ka ny fanafody rehetra ilaina mandritra ny fandidiana re a. Ny vidim-panafody anie ny lafo anake. Ny asa fandidiana ny maimaipoana fa ny fanafody miasa tsy maintsy vidiana. Tena marina izany ry Nekena. Sady aina ny karakaraina dia aleo arahana izay lazainy zareo e. Eny ary fa lazaiko ilay dokotera mpikarakara azy iny fa efa vonona ny vola e. Ela koa izany ry neny ka. Izay ve dia mbola tsy nisy olona mivoaka ihany tao amin'ny efitra fandidiana taona ray aza. Tsi, ay ve neny ka tsy hitako keto kory e. Teny rery fotsiny eto akay. Loza nisy Luka miresaka rery anjoron-trano ery fotsiny nefa zaza mitaintaina amin'ny opération atao amin'ny dada. Fina koa raha mahavariana andreo eo e. Dia zay ry neny mba faniriako. Tsy sanatriko hoe manararoatra ny fahavoazanareo fa tsy hitako izay fomba ilazana an'izany amin'ny Nekena. Matahotra ny amin'ny mety ho fandraisany azy koa no tena marina e. Fa ianao reny mety mba mahay miresaka aminy. Ay ve anaka misy an'izany e. Ka za koa aza nefa nieritreritra hoe miaraka mihitsy nareo reto e. Ka mbola. Fa efa izay nolazaiko anao izay e. Manam-pitiavana ny zanaka roa vavy ary tena tia fa tsy lalao. Izay no sahiko tonga dia miresaka aminao reniko. Tsapako ka. Raha tsy tia tokoa ve moa ianao dia havita nampy be anay toa izao. Tsy misy namana mety havita an'izany angamba. Ka zahay ho efa miezaka manam-pirofo amin'ny fitiavako ihany fa asa na tsapany na tsy. Aza manahy ianao anaka fa ho resahako aminy izany fahandrinao izany a. Mino fa tsy andany hifankaty aminao izy raha nysoa vitanao taminay. Nareo efa mpinamana raha teo. Enganiry neniko. Vita aloha izay ny tongotra vy. Hoa ihany ianao ry Nekena. Ary tsy maintsy ihana amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Nanaovako ny tsy fanao azy. Bonjour daholo nareo. Efa aty Luka. Tonga ihany ry aingo. Tsy maintsy tonga kisa. Dia ahoana? Inona vaovao ato ary? Efa amin'ny efitra fandidianao ki dada. Avindry eto raha angarangarana. Tsara kosa ki izany a. Nanaiky hanome vola ihany izany Luka. Iny kia. Tena nisaotra indrindra ny laza tamin'iny e. Tonga vao maraina teo mihitsy izy ary tonga dia nentiny niaraka taminy vola rehetra. Tsara kosa ki izany ko. Ary hitako moa izy no tsy tonga nianatra androany maraina. Ay tonga dia nakaty izany. Fa mbola ivinany am-pianarana koa izany io avy eo. Afaka mijanona mandra-pariva ka. Tsy mianatra riva ny tsika androany e. Fandidiana rehefa ao amin'ny efitra famelomanay ny dada. Zotra araka ny tokony ho izy aloha le izy tao e. Ay kosa kiko. Faly izany ry izao. Tena faly kia.
sady mety tsy aharitra ilany tsy fahatsiarovany tena hoy dokotera. Tsara kosa ky izany ka. Ary inona foana ho andresahany Sulika e. Tena mikonkonina resaka foana nareo tsy atraiza fa misy inona e. Tsy zany aky fa manana resaka tiana atao amindry Luka. Resaka? Fa resaka iny izany ry Luka? Ka tsy zany aky fa Oay, miantso mpitsabo ry nefa aleo aloha anantony eny so misy zavatra ilay maika mantsy. Eny tokoa, ndehana ary rehefa avy eo ohatra isa nandresaka. Le dokotera ndoza koa no manimba filinina ka efa saika voateny tamin'ny ekena le izy teo fa le ry manimba re fotsiny. Za koa ngamba nen'ny ekena andeha hody amin'izay fefa arivo ity ny andro so de mitady amantsy dada sy neny. Eny anaka, mahazo mandeha ianao dia misaotra betsaka amin'ny fanampiana sy ny fahafoizana fotoana ary ny volana anampiananay fa tena tsy voavalinay anaka. Tsy misy isaorana izany e. Raha tsy tsika samitsika moa tsy fanampy dia inona fotsiny dikany. Izay fa mirary soanareo telo mianaka. Makasitraka retsy a. Inona ny antsony andry teo? Tsy zany fa misy an'ireto fanampanafody reto ny ilaina fa tsy voasoratra amin'ilay lista teo de nasainaka an'ity a. Ka andehana ary lovidio e. Mbola ampy ve volany aminao? Mety ampy reto ka. Mbola misy ihany koa aty. Izay aloha fa lasa e. Aza ela ary e. Ary efa hariva marina ny andro. Sao mba andeha hody ianao ry Luka? Tsy mbola hianatra raha-pitso? Efa fantatra ny an-trano ny atindiako ka. Efa ny antso dia tsy maninona. Sady andro sabotsy anie raha-pitso hoe tsy mianatra izay. Ay, marina moa. Tena efa tsy eo mihitsy ny saiko anaka. Tsy fanomezan-tsindra ny eny fa efa iaraha malala ny olana mahazo a. Eny e, ianao ihany io fa rehefa tsy misy olana ny amin'ny ray aman-drenao dia tsy maninona. Zaranay ary mba mana-namana. Ny amin'inona moa izay ry neny? Ka hoe le ianao mbola hijanona re. Ay ve, tsy olana ka. Ndrafozan-dahako kosa ve ny tsy salama ty. Eny ary anaka. Fa vary indresaka teto tsika mianaka fa efa miantso indray mpitsabo. Aleo aloha eny eny izay ambarany. Ahoana ndry neny? Nasainy namboarina ny fandriana fa efa matsiaro izy ka averina any amin'ny efitra tokony isy azy amin'izay. Ay, tsara kosa zaniko. Ka andeha ry amboarina aloha e. Neny reto daholo efa nafody. Ary efa nafindra dada. Efa natsiaro izy dia naverina napatoriana kely fotsiny. Mbola reraka ho mantso mpitsabo. Tsara kosa zaniko. Ary ndreo ato ela be ny vidy andreny tany. Ka tena nilahatra be tao amin'ny farmasia tao ambany taoko. Izay ny tena nahataraika. Ary nisy resaka saika amin'ny fanaovanareo sy neny tamiko marina ny keo fa atao tsy voatola izy. Mikasika n'inona moa izay anaka? Ay, tsaroko. Ka zao ary aza taitaitra aloha ndry a. Fa misy inona? Fa ilazaloza koa nga ianao tisnika? Aza taitaitra ho a. Tsy loza ny lazaiko fa fahasoavana aza. Ka lazao aingana zava-tao mampitanitenareo ko. Ka zao hoe za ve nilaza sa ianao ry Luka? Nareo koa to be suspensa be ka. Aleo ianao ry neny no ilaza azy fa ny efa natomboko ihany ndresaka. Ka zao re anaka. Miainonao ary ahy. Ary aza tapahandriny teniko e. Ka lazao ranga fa ela be a. Karaka andray ny fanarahana nahita ireny moa ny fanampiany Luka atsika e. Dia maninona fa andrivy tsy mahatsapa hoe fitiavany andry daholo ny antony reny. Sa mody fanina. Tena tsy azoko ny tianao tenenina ry neny ka. Ka zao anaka, manam-pitiavana nahoany Luka. Maninona tsara? Zany e. Zay ny antony rehefa fanampiana nataony atsika reny. Luka,
Inona izany zavatra lasain'ny izany? Marina ve izany sa efa redirediny tsy fahampitoromaso fotsiny io? Nikena, tena marina izany. Tia ianao a. Ho anareo izay manam-paniriana hiara hiasa na anao dokam-barotra ato anatin'ny tantara eto amin'ny CM radio dia vonona handray anareo izahay. Antsoiny laharana 034 42 731 99 na miresaka avy hatrany amin'ny tompona andraikitra. Andray Luka, tena tsy napoziko izany mihitsy ny toetra ianao ka. Tsy azoko, fa za maninona? Tia ianao anie za e. Raha tsy toetra ianao tsy madio saina fa mpanararoatra. Ornikena, mba lanjalanjao ihany no vavavoakanao a. Anga velo le rainao io raha tsy mifanampiany olona io. Iza ny anome anao an'ireny vola be maimay-pony reny raha tsy olona tena tianao a? Dia izany ny ananarotany izany no mahatsy vaninazy. Ary izay izany ny resaka konkonoanareo hatry ny maraina teo Fa inona nefa ny adysoany amin'izany e? Fa nareo ve tsy zamariny eny fa nararotana trotro izao izany. Izao lazaiko anao raha angaty tsy voavidina ho amin'ny volanao izany no fitiavako. Ary reny ny anambazanao dia aza matahotra fa tsy maintsy voasoroko ny volanao azonao izany. Nikena, tsy misy mividy andry izany fa moramora ny vava. Zaza ratsy taiza. Satria tsy manaiky ny sikombakombanareo dia hoe ratsy taiza. Fa maninona nefa izany nataonao olana e? Inona no irarahiana an'izany? No fitiavana ianao jerena dia izay. Tokony ho namany ihany mety tia azy koa. Hafariny no fitiavana namana. Sady ny toetsainy ny alako. Tsy tianao Luka, tsy tianao Mangina ianao Nikena. Izay manambady kely io ve dia atao olana e? Angasany sarotra be. Ka efa manana olo tiana azy neny efa manana ny olona hakavady azy Maninona tsara hoe. Izany e. Olona tsy fantatray kory sady tsy mba tonga namangina andro ray tety ary. Atao inona izany? Neny moramora aloha nareo fa mikofokofoka be dada. So anakirotana azy io indray ny tabatabanareo mianaka. Ka avy aminao daholo mahatonga an'izany. Fa za mitsara vela tsy eo sady aza atao dada sy nezany koa fa tsy ray aman-dreninao reo raha tsy niteraka anao. Masika loatra indrery Nikena. Izay nga ianao vao nalala. Nikena! Nikena! Ditra n'izay zazy izany. Tena hifona nanaka. Manala baraka mihitsy kala kely iny. Inona moa ny tokony hifonanao e? Tsy ianao akory no naninona? Ka menatra anao na dia sovitanao taminay fotsiny aza ve? Aleo fa resahana amin'ny lamina izy rehefa tonitony ny verina viorina eny Sady ny andro efa alimbe efa tena maizina sady mangatsika raha teo koa. Za koa eti-po be loatra dia lasa fotsiny teo. Tsy voaraiko hatramin'ilay akanjo ba teo ambony seza. Hitako rangany efitra. Aiza moa ilay findaiko teo? Dia aleo aloha afaingaina ny fa efa tsy lavitra koa. Fa misy inona ki? Tena misy problème ki za. Sao dia afaka mamoa aloha indry izao eto amin'ny vavahadinareo eto Ao am-bavahady hoe? Fa maninonao amin'ity andro ality indry? Lany aky ny krediako fa voay aloha rehefa tafitra tantaraiko andry eo ihany. Okey re, ofa ho avy Mba ela kory haino ka ny olona efa mangatsika. Ao midira re, hainga andry. Tonga aky dia mikarany ambony ihany fa anety vavahady vetivety Iny aky
teny efa saika atoraka izany dry ny antso teo iny a. Fa misy inona? Tena ilana tsinika manakotana ndry amin'izao andro aly izao a. Tena tsy hitako aky izay alea. Any amin'ny enkolaka le antranonay dia tsy afaka mody a. Faranalaina tany. Nareo nge fakahita teo ihany. Ka tsy tao an-tsaiko aky izany a. Ary tsy mbola nivalindringe ny fanontaniako e. Hoe ahoana izay? Ka ny ataondry aty amiko amin'izao aly izaoko. Tsy tokony any amin'ny hopitaly ve ndry io izao? Ay ve, tsy te hijanonanky iza sady Luka mijanonao. Otry, ko maninona? Fa zaho aloha e. Luka ve mbola tsy niresadresaka tamindrina na notany andry momba anahy mihitsiny. Tsy azoko. Ka zaho e, milaza fa tia any izy e. Ka zany e, tsy tahotra tsentra fa dia ndreniko mihitsy ny lasany an'izany. Ndry, izay izany voavery ndry ry hainiko. Efa haiko mihitsy hoe tia ny keny Luka. Dia ahoana namalindry azy? Ny kendry ve? Raha tsy inona kiko. Fa ahoana? Tsy tambazana volo izany aky ny fitiavako a. Sady tsy tiako ny toetrany e. Tsy tia azy izany a. Efa haindry koa anefa efa manana olona miaraka amiko e. Fa tambazana vola ahoana aloha e. Tsy azoko mihitsy nge izany resaky ndry izany e. Eno ihatra fa ho tataraiko tsara e. Dia ndry vao lasiny a dia... Izay kiny zava-misy tany a. Mba enjana kokoa izanyko. Zany efa nieritreritra hoe tonga dia anaiky ndry raha reny finamananareo reny a. Tsy, afaka iny fitiavana amana. Toy ny zoko lasy nananako nandraisako an'i Luka hatramin'izay. Ny azy misy ambadika zavatra hafa mihitsiny. Mety sansa ihany zany ndry ry haingo raha tena tsy tia azy ny kena. Dia inona ary zany no tindry atao e? Ny alalavitra azy aloka iny ataoko voalohany indrindra. Tsy maintsy avery koa ny vola mba tsy hanambazany atsony. Dia aiza ary zany ny ahitandriandreny vola be reny e. So dia anaonao foana ary ndry ity. Mieritreritra niresaka amin'ny safidika iza. Angamoky hoe tsy lasa namitahiraka ny mahajanga indray izy dia tsy azo elingelenina. Izay aloha e. Ka aiza ary izany ahita. Tsy maintsy resaka aminy na ahoana na ahoana. Tokony ho fatany koa ny izao e. Dia raha tsy manana izy? Dia mety hoekeko ihany Luka. Eny e, resao ary lo safidy. Mitady vadibadika koa kialakely ity. Aleo apresiana hiataka amin'ny Luka ihany aloha ka. Sitrany ahy. Ary maneno ngeka izany telefonina ndry izany e? Nenty. Ahoana e, misy inona? Fa aiza ndry io izao? Tao tsy miverina. Andro efa alim-be ty. Tsy efa izao ve ny tadavinareo sy Luka e? Ary ahoana tadao? Aza mirarany amiko fa tsy very akory. Efa mahazoazo aina izy ato ka. Mbola tsy afaka misakafo fotsiny. Ay. Ho anareo izay manam-paniriana hiara hiasa na anao dokam-barotra atao anatin'ny tantara eto amin'ny CM Radio dia vonona handray anareo izahay. Antsoiny laharana 034 42 731 99 na miresaka vetrany amin'ny tompona andraikitra. Dia izay ny zava-misy aty ry safidy a. Dia aiza ary nahitana an'izany vola be izany hozy ianao e. Chauffeur anie ny asany dady e. Neny manasa lamban'olona. Ka rehefa tsy afaka manampy ahy ianao dia tsy maintsy hoekeko ihany ny fangatahany Luka. Fa ny tranonao izany ny ambony noho ny hainy indraiko. Izay e. Fa ahoana hono akia? Tena mahatsiravina kia. Mbola tsy manambola hono izy izao fa efa nalefany any amin'ny entreprise anamboarana ny orinasa ny daholo ny volany. Anga, mba enjana kokoa izany ka. Dia ahoana izany izao ny atondry? Tena mbola tsy haiko kia. Fa alolo io mana ihany dia hiverina hijery any tady any ka. Ay, ndraso rehefa hiaraka amindry ihany koa e. Sady kamo hijanona rereto. Ry dada sy neny efa lasa ny asa maraina daholo. Iny ary, misaotra ndry.
ray zanak'izay. Efa misivy mbola tsy tonga ihany. Sa nisy lozana azo azy hoe sanatria. Bonjour nareo. Bonjour. Fa taiza ianao ny natory? Mampitaintaina mihitsy a. Ianao anie anontaniako izany ry nekeny. Toa tsy rarahinao akory ny fanontaniako. Tena zany raha tsy rarahiny ahy marina. Lasa ihany izy nanantona andrainy. Tany amiko re izy ny natory a. Efa tamin'ny 7 alina mahery teo izy ny tonga tany. Angaretsy. Tena loza mihitsiko. Dia indriniko ry tany tamin'ny adalany. Tsy maninona re zany a. Liokanga efa lasa? Gatsy mifanenonareo. Lasa ny ambany amin'ny vito fanafody izy. Tena raha tsy nisy azy angamba kia dia asa fotsiny nahazo anay. Nefa tsy tsapan'ny ekena mihitsy izany. Ka tsy azo ifanirena kosa nge fitiavana ary maman'ny ekeny. Ka na izany aza kia. Zay vao tafaverina ry neny a. Reto le fanafody. Ary efa tonga ato nareo. Fa taiza ianao alina ry nekena? Tsy idiranao izay alehako e. Ary reto aty reny fanafody reny omeko andraiko. Ka tsindrona daholo ny reto e. Ary efa ao anatin'io sérum io ny misolo-tsakafony. Haiko izany e. Ary mba ianao atsoka an'ilay infirmiera iny ka? Avina re izao. Sanray dia tsy hita. Tena zaza mandreraka. Zaho aloha mahita ary maman'ny ekena hoe tsara aloha izy avelanareo andinika tsara. Mbola misavorivory nke sainy. Izy raha teo efa manan'olo-tiana. Ka tsy tia lalan'izany aretsy ny tia. Olona tsy fantatra izany. Raha tena tian'ny ekena izy mba tonga tetona dia indray mandeha monja azy. Efa 4 andro izay ny tety. Izy nga hita. Ka izy io nge tsy eto e. Manangana orinasa any Mahajanga zareo dia mbola sahirana mikarakara izay ihany izy. Manangana orinasa? Ka raha olona mahavita manangana orinasa izany ve riaingo dia tsy mba havita hanome fanampiana raha tena tia azy marina? Sa ny orinasa ny ambony no nendra fozana? Marina tokoa ny any Luka. Teo Luka tiako manimba seratsy. Efa saika resy lahatra le ramatoa fa dia nitapana ny resaka. Ka adsoiny ekena ngelesy le izy. Fa adsoiny ahoana? Ka tsy nampahafantariny ekena azy akory nge zao olana misy zao raha tsy isy tany amiko aliny. Ay tany aminao izy alina. So ihany. Efa nanahy mafy amatsy. Tany an-tranoko izy ka. Fa iverenako le resaka teo e. Ndriny nilaza teo hoe atsoniny ekena ny tsy nilaza. Ie. Ka raha mpifankaty izany ve rengo tsy tokony fampizara vaovao isan'andro san'andro na isa minitra. Indrindra hoe mizara toerana. Mety bany tsy tia azy akory izany no matotsy mindrarahan'izay mahazo azy atyko. Tiako mahasosotra. Mahanozy tsy itiavany neniny ekena safidy mihitsy. Ka hanimba ny fiarahan'olona kosa ve zany lahy e? Efa haiko ny tanjonao riaingo a. Tsy avelako andrisy lahatra ny neny io zany ianao. Za raha teo tsy ikoty ianao zany raha izay ny tanjonao e. Avela ho any izany resaka reo izany fa zany ve dia hita ifamalianareo day eo e. Ka miezaka manazavanareo ny zavatra tsapan'ny ekena fotsiny nge zaho e. Ka miezaka mampafantatra ndry koa za hoe tsy tena tian'ny ekena izany bandy izany. Ndao hoe ndeha vidy sakafo tsika tsy ndry rengo fa tsy ho tsapa mihitsy izany a. Nekena? Fa mba iza loatra ary izany lehilahy mahafatifaty anjanako an'izany e. Bandy tsy tia azy izany roneny a. Iaingo koa dia mitady aprisika fotsiny. Ary raha tena tia anazy izany a. Mba niantso tatiana dia irary fahasalamana fotsiny ihany ary. Saloha e. Ianao ty to mitady voarebireby ny aingoko. Fa liaro amin'ny ekena fotsiny izy fa tsy mandinika lalina akory. Mety ho izay tokoa angamba. Mila mitandry ny alary Luka fa mitady andoto rano kala iaingo.
ianao ihany de efa mahatsapa amin'ny fitiavako anazy ary efa talohan'izao aretiny dady zao de efa tiako izy. Ny fomba ilazako azy fotsiny no tsitako. Eny efa lasa ihany ny saiko hoe hanirany ny vavitokako iny amin'ny safidy ny viazy zany. Zay mahasoa azy ny ataontsika rineny sady tsy ampijaly azy sady za tena mitsinjo rafozana. Aleo alohana ka hitsotra kely aty amin'ny tsy fandriana ilana itsy fa tena reraka ny saiko mahararatra amin'ny lohako zany. Ndana rineny Isarana ny tompo ry nefa tafaverina atao trano somatsara ihany dada. Afaka toizana ty ny fitsaboana. De sorana koa le ka. Tena be ny vitanao. Ampitaony amin'ray aman-dreninao any reny soranay Tena irak'Andriamanitra ianao. Tsy mba misaotra azy ve ianao ry nikena? Misaotra Luka. De miala tsiny tamin'ireny zavatra noteneko tany amin'ny hopitaly ireny fa efa hainao ihany koa ny fikorontana tsaiko Tsy misy tokony isaorana rery izy mianaka fa zay vitako de zay vitako nataoko. Tena nanao mihoatra azy ianao anakako. Fa hono ary nikena? Inona? Andray kosa fa malindry Azafady ahoana? Ekenao amin'izay ve ny fitiavako? Ny faniriko hiaraka aminao moa zany? Fa nisy ny teny anao an'izany ga teo. Nisaotra nataoko taminao de niala tsiny fa za mieritreritra hoe za tianao zany. Zay indray de atao ampifanditra anareo roa eo. Zavatra azo alamina ane zany rakizy. Aleo ary aloha angatadalana rineny fa efa milamindamina any ato. Tonga mamangy vangy eo ihany ary efa tsy mianatra. Za kory zareo angatadalana amin'ny manaraka indray. De andena reo nefa tsisy ninina korty. Tsy maninona rehefa eraha mahita ny fahasahirananareo Velome. Mba andraso le sy fahalalana iraisana ihany io Maika ho aiza re laha ty? Dia tonga ndraiky ala-panimba sery ty. Efa io ny tsoahako teo. Luka mba andraso fa ela koa. Ka ainga anarindrie. Ary inona zao makizitina ny lahy io ka? Zangany naninona ny lahy. Manatsafa koa ka alakely ty. Tsy ndrinona ninona fa tia namandriny makarary ny lohako Asa toko ahoana ihany ary? Efa be le tsy mivita ny lahy taminy Izy mihitsy ny miavina sy tsy te halala tsotro zao. Iza ny olona fohy ohatran'ireny na safidy ara tsy havita an'izany. Fa izy ty safidy? Le olotiny fa iza indray Ka zay no ezahako ampafantarina azy fa tsy tapany Za koa ty ohatry mila rara. Finna nefa nisisiany lahy amin'iny Ela ve le sy mba bandy ohatran'izao ihany. Sady bogosy no misy saosy de sipa tsy afaka ohatran'ireny ny sahiranana. Tsy napozy koa ny toetrandre ty ka namandriny eny Eny namako izy fa sarotiavinako. Sady sarotra piny Ela no mipopopopo etseroa nefa tsy asiany vidiny. Mahavita ihany aloha ela Oako zay aloha fa leobe Leobe amin'ny sainany zany. Sady eto no mivily. Zay baibaindry. Eny ariko. Azadiny hoe hianatra tsika demain fa sao de variana loatra ao amin'ny ekenao indray Eny Ho anareo izay manam-paniriana hiara hiasa na anao dokam-barotra ato anatin'ny tantara eto amin'ny CM Radio dia vonona handray anareo izahay. Antsoiny laharana 034 42 731 99 na miresaka avy hatrany amin'ny tompona andraikitra. Fa inona moa zany no tena tsy tiavan-drehan'ny Luka ka? Mba tiako ho fantatra. Impiry averiko amin'iny ary fa manana olo tiana sady azaverina amiko tsony koa zany resaka izany fa tena leo be an'izany ary neny Ny tena arakaraka ny sakafo hariva efa miamaizina ny andro Ataovy somary malemy fa zay mety amin'irainao. Mianatra amin'izay zany ianao rapitso.
Ka ny ekolazy koro volana zangeriny iny efa tsy voalotsony e. Sady zara teo konko efa ray volana ny sy nianatra dia isy zavatra arak-tsony ve ihany. Tokoa kay. Tena androna be tamin'ny fitsaboantsika dia adino ny fianaranao. Aleo aloha tsy manohy intsony ry neny amin'ny taona ho avy teo. Dada teo koa mbola tsy dia salama tsara. Dia tsy malahelo ve ianao ahitandry namanao tafita? Tsy mitovy ny zavatra niainana ry neny Efa lehibe ianao anaka, tompo-tsafidy. Hitady asa raha izao no ataoko. Aleo aloha izay mba hifanampy. Raha mba nanaiky an'ilay ka zao ianao Dia maninona? dia mety afaka sady nanohy fianarana no nanohy fitsaboana. Sahy indray neny. Masaka ty fa aleo lorana amin'izay ka. Tena mahamenatra izy ty anaka. Angatabola foana vao mahita anao. Tsy maninona re zany ra neny fa olana eferaha malaly tia. Manao any Luka? Ainao ato? Manao any? Nanafatra azy fa lany ny fanafodindray indrika nefa tsika tsy manambola. Ay ve, karama koa ka mbola tsy asa fa mbola tsy fendray volany. Ainao miasa? Hitako ny tsy tonga nianatra tsoniko. Tsy maintsy asa andovana ny volanaoko. Afaka mbola manampy anao amin'ny fianarana koa ny zary nekena raha mety aminao e. Tsara raotinao amin'izany e. Avela kely na roa fa andeha hijery an'reto fanafody reto e. Zay fa mandra-peona Luka tsy tratraka etsony ianao Mandra-peona neny ahoana ary nekena? Antany anao farany Ianao ty ve zany dia tena tsy manam-pitiavana mihitsy e. Sa ho dinao fanina fitiavako? Zao ny teneniko anao Luka Raha tena tia ianao dia manajany safidiko. Fangaviana no nangatahako taminao tamin'ny fanampinanay ary nanaiky ianao. Tsisy hevitra ambadika fa ianao nivadika taty aoriana. Mety hoe nanam-pitiavana anao ihany na dia namana aza. Saingy ny toe-tsainao tsy tiako e. Mpanala loatra loatra. Tsy nananeritreritra an'izany kiaro-piso Tena fitiavana madio. Efa elo reny tiako saingy tsy hitako izay fomba nilazana azy. Natahotra ny mety haravany fihavanantsika koa Ka tokony tandrovanao fatratra le fihavanana fa tsy ny simbainy Tsy haiko aloha fa raha nyteny dia ohatran'ny hoe maivava fa aleoko manginy Ataovy ampy anao izay efa voalazako izay. Ampy marina angampy izay fa zany adaly. Aleo zany dia efa lasa neny ihany ny volana farany. Dia efa salama koa dadanareo fa nanao an'izay azoko atao Ndrira teo efa miasa ka aleo ary tsy hanelingelina anareo tsony Izay mihitsy mifahendrenao fa tsy zafoana na rarotinao laveto Aza mana fa averiko tsikelikely ny volanao. Tadio fa tiako tena tiako ianao Veloma. Sotra dia veloma Fa tsy Luka ve tsy mamibetsy amin'ny sisin-dalana itsy Hitako ny sy anatra izao ny atao. Aleo aloha anatonana. Luka, fa iny ty mahazo anao dia mivaro lavo be ohatran'izao Zibakama salindy. Fino ty adalana taony laty Efa lany enatra mihitsy. Aleo aloha anakanana taksi dia andeha ho any an-trano fa mahamenatra olona. Taksi! Taksi! Ao mikara lesy fa mavesatra ngela zany Ao! Fa dia inona loatra mampivary lavo an'la ohatran'izao Luka? Ay dia mbola le niekeny iny ihany. Fefa azon'ody mihitsy ve laty Ka tsy afaka niry olona ety anazy zany ianao Luka? Fa inona loatra no misy eny amin'iny tsy ananako Eo shofera,
eo alohaloha eo izay ajanony e. Misaotra dia tia ny volanao. Luka, midira aloha aty dia atytsika miresaka e. Jereny ke ty ianao e? Inona ary ty ataon'lahy ty? Jereny zavatra tsy zakany andramandramana. Zao miosona fotsiny ny olona. Ndraso aloha etoko any amin'ny dosy lahy dia anaterako akanjo a. Andao moa e. Manao no foana mihitsy laka. Ho anareo izay manam-paniriana hiara hiasa na anao dokam-barotra ato anatin'ny tantara eto amin'ny CM radio dia vonona andray anareo izahay. Antsoiny laharana 034 42 731 99 na miresaka avy hatrany amin'ny tompona andraikitra. Iaingo mba andraso e. Fa tsy Luka ve ty miantso anaty se? Iaingo a. Aleo andrasana. Ino fa mijanona. Aleo miampita aingana. Oy, saika voatona ny tômôbila marina. Fa maninona nefa raha mijery lalana e? Inona mamaika an'lahy eo? Maika hoe ty amindria kia. Finna koa ny mahamiramirana ny Luka amiko tampotampoka teo e. Inona raha ny vaovao e? Tena mamerina misaorana kia amin'le ndray andro iny a. Tena nanavitra andry. Saika anandry atatatra raha tsy teo ndriko. Sisy tokony isaorany lahy lesy zany a. Soa aloha fa tsy tao ny ray aman-dreny ndre. Raha tsy zany angamba tena loza. Tena afa baraka. Tena marina, tena misaotra. Ny tokony ataoko ihany lesy ny nataoko a. Zange mezaka manampy an'lahy foana fa tsy sapany lahy mihitsy zany satria ny folo lahy efa n'olon-kafa e. Dia toy izay koa lahy amin'ny ekena. Ilahy manao ny ezaka rehetra fa tsy tsapany satria izy efa tia olon-kafa. Si avela ho andra nga zany resaka ny ekeny zany ka mamparary andoha fotsiny. Avelao izy sy ny avinaviny no any e. Aloana antsika nasiana resaka. Ny antsika hoany fa nga eny Iaingo a. Tsapako ny fitiavan-dry fa nodiko fanina angamba dia nivaly amiko ihany izy. Tokony izay tia ihany no tiaviko e. Ary vonona ny anadino azy raha manaiky hiaraka amiko ndry anasitrana n'izany foko zany. Zany ve? Andray zany afaliako ry Luka. Tsy nampoziko tsapanao mihitsy zany. Tonga dia ny atsapana mihena izy marina. Eny e, ezaka ny anadino anao ary ny ekenana dia tiako loatra azy ianao. Tsiry dada teny lozanao ve izay e? Tsiry dada. Fa nahoana kosa re? Nisopatra loatra ny vitana. Nahoana dia lozanao sahady izay e? Mbola mila anao ny izay dady e. Lasa tokoa ve ianao ray? Idrisy e. Avy amin'ny daholo tonga zao ry ny ekena. Tsiry mety mbola zay amin'ny feno menao kely fa nanao izay vitako e. Efa niasa sy ny sisa saingy. Izay ngamba lahatra. Lahatra. Raha mba nanaraka ny teniko ndriny tian'ny Luka. Toy izao mihitsy ny fiafarany. Tsika ko sange ny tompony aina ary neny e. Tsy diran'ny Luka ko zany. Dia mbola sady ihany ny tena izany nefa efa nirahana izy zao fa fahatapahafana fotsiny tarika fahafatesany kinina indray. Ka tsoko fa izany amin'ny neny. Tsy dry ny tompony nena saingy tia tenindry. Zaza ratsy taiza. Sao ndry anenina. Eny e. Tsy manina raha izany eritreritry neny. Tsy afaka ny anaovany lasa tsontsika. Tadio nefa. Fa raiko iny ary tena tiako. Tiranina mampineno ho an'ny sakaizany a. Nefa fitiavan-dry aza tsy findry ho an'ny Luka itsapona ny ray indry. Ka tsy eo amin'ny eny ny toerako dia amin'ny eny an'izany eny e.
dia zany zao zany sipandry izany e moa nandefana dia ariary zato ary na dia indray mandeha za aizy indraindrina levinandroany io mo tonga eto izy zareo anefa likasy haingo reo ampity reo izy sambatra ery vehivavy adala zany tiandry raha tsy be londra izao a dia indriny teo fa tsy haingo ary tsy aty afasana toy izao fa mba toeran-kafa mihitsy ary reny fa tamin'ny manantona ty ry zareo dia mbola mahita an'izay mifamaly ihany ve nareo mianaka e tsy fotoana fanomezan-tsiny intsony ange izao e jereo ny fijerin'ny olona nareo ka avy amin'ny daholo zao rehetra izao izy mifototra nahafaty ny vadiko ny vadiko e neny fa naninona tena ianao e fonjerareo lava sy matsiartena neneny apy loza koty ao aloha batainao anaty fiara izy e andao entina any amin'ny hopitaly aingana zareo a soko daholo venona tonga n'izao rehetra izao e raha mba nanaiky an'ny ka zao mety tsy maty marina ve dada ary eti-po ihany koa ny nahazo anyneno ny mpitsabo tsy iriny haingo sy luka e mifampiondakondana sambatra ery solo fa tsy nitazoma tany amin'ny hopitaly ny fanzahana dia naloha efanody e raha tsy izany ngamba dia sahirana rery teto a eo variana be inge ndry izandry ny akeny variana mijerina sambaranareo e sambatra ve zao izy ianao jere zaoko sendra ny olona tena tianao ianao fa tsy oatra anahy kanefa dia tsoroka aminao fa tsy sambatra fa nahoana ka satria tsy olona tiako no mizara sambarana amiko saingy tsy afaka nihery olona inona koa raha nyresaky lukas ny akeny eo e iveriny fampitakosokoso ny ondray reo aleo anatonana ka tena tsy haiko tsony ry luka mahafana nge zany resakareo atsy izany e ina mahavariana anareo eto e mamanareo nge efa taitra ary ny kely ay eny aleo aloha izany ho any e efa manahoany neny somary mbola reradreraka fa tsy maninona ka efa azoazo ihany raha mitahany teo ay tsara kosa izany aleo ary izay angadadalana rehefa salama ianao e sa ahoana ki malala tsy mba nampy any zareo ve aloha tsika sao sahirana rery atiny akeny ka mbola misy zavatra tokony ataoko ngeky any an-trano sheri e sa ianao andeha dia za aloha hijanona nampy any akena nda namody ry luka fa efa tsy te hijanona ny olo tianao ka sao anahirana eo koa ao fa efa tsy sahirana sony a eny ndray ariko mandram-peona dia mirary sorona eny eto foana izay raha ilainy dia misaotra betsaka re anaka eo koa tia mineniny io hita mihitsy hoe mbola tsy mafoy an'leny ekeny tia indray aloha ry luka dia tsy avotsotro raha tsy ritra io fananan'ity io e io foana ny lanina mikalana ekeny io tsisy io aleoka eto izany ivily fa tsy havita natitra ndry antsony sady efa akaiky io ndray kosa lesy ilaza ve saika hijanona tany dia io indray milaza hoe reraka tena reraka mariny aleo aloha izay ny androany eny ary ilave moa resdoika eo e piso aloha izany eo amin'ny takolaka eo ary vola tany amin'ny luka za tena isaorana azy
Dry tia izay vao tsapako hoe tena tia ahy izy fa tsy fanararaotana araka ny eritreretiko. Aiza zao safidy, tena tsy niraray intsony mihitsy a. Fa dia tena tsy mety fay mihitsy izany ianao tia. Io fahatsorana io ihany ny anararaotan'ny olona anao. Finina koa no mampivantravatra anao eo e, tsy azoko mihitsy. So dia verinao fa tsy fantatro ary hoe manome vola mangingina ny ekeny ianao io. Dia maninona? Sady amin'izay vola be nefa raha izaho zao mangataka aminao zara fa mahazo. Fa iza nefa no nitenenao an'izany koa e? Hitako tamin'ny telefoninao tao izany e. Nitransfere vola be tany ianao. Ka hoanao inona koa nefa izany e? Anao nga no nalefako tany? Anao no nanomezako azy? Tia vavanao. Zangeny miaraka aminao fa tsy iny e. Dia maninona? Zany tokony andanianao volanao fa tsy ny fatim-behivavy iny. Mba moramora kely ny vava. Fatim-behivavy ahoana? Dia mbola rovanao ihany koa zany. So fakofakon'olona tsisy lavana azy zao ny andanianao ny fanananao. Ka tsy ahoanao zany fa io dia izay andaniako azy. Fataotry nefa ny volako fotsiny nitiavanao ary haingo e. Ka tsy mandeha ny fiainana raha tsisy vola rangatia. Tianao fa tsy mahavoky ara fitiavana fotsiny izany. Vehivavy tsy vaniny, tsy napoziko izao mihitsy ny fisainanao ka raha tsy toetra ianao ny tena tsisy ilavana azy. Moramora kely ty vavanao Andriamatoa. So dia ataonao fa tsy fantatro koa moa ny transferenao tsikelikely ny volako makany aminao. Araka daholo reny fa zany tsy te hiteny fotsiny, tsy padalatra. Hitanao fa tsy mateny ianao fa any fotsiny ozy ianao. Tsy diso mihitsy ny foko ny fidan'ny ekena fa tsy ianao satria raha tsy toetra. Ary efa vaky ihany ny resaka ka aleo farana netony amintsika e. Tsy mila anao tsony aho. Ndana koa e. Dia ho any amin'ny ekena zany. Miverena indray aty rehefa vao ilikilikany e. Monsieur Molaitsy. Ho anareo izay manam-paniriana hiara hiasa na anao dokam-barotra atao anatin'ny tantara eto amin'ny CM Radio dia vonina handray anareo izahay. Antsoina ny laharana 034 42 731 99 na miresaka avy hatrany amin'ny tompona andraikitra. Dia izay ny tantaraiko anareo mianaka izay ny zavatra niseho e. Injana ny fiovan'ny olona. Tena tsy napoziko iaingo no nahavita an'izany vavy izany ka fantako tsara izy iny. Ka izay ny lazaiko izay hoe manova olona ny vola e. Tia vola loatra iaingo ka lasa takona ilay fitiavana tao anatiny. Dia tena mbola nakatia anaraka ny teniny ianao ka. Tsy leo vao ilika mihitsiny. Ka na ho ailika ao aza dia tsy ho leo anao ry ny ekena. Fa najako ny safidinao no nanekeko tsy hanadalanao tsony fa tsy hoe nanadino akory. Mieritreretico hoe atao fitaovana anadinonanao fotsiny ny haingo saingy lozy tiana fitsiniko. Tsy avila ny lahatra anadino anao ary ny ekena. Tsy fantatrao ny hafahaliana atao anatiko rehefa niverina mifandraitsika. Toa verim-panantenana ny mbola ho tianao izany. Tena menatra anao ary Luka. Mety efa tara ve zara zao vao miteny hoe mahatsapa ny fitiavanao. Netiny saiko tsy namakafaka e. Mety amin'ny metsiny avy ianao hoe fo vao mahalala anao. Tsy manometsiny anao aka. Nekena. Sao le raiko nekina nefa tsy etsony. Neny ty lasa taizana retina tsy afaka na dia manasa lamba tony teo alotsony aza. Zany tomano. Ny olo tiana nanteneny ty tsy tamaly tsy hita velona. Tena irery ahy e. Tsy irery zany nefa mbola eto ary nekena. Dia iaingo nefa ahoana ka. Efa tsy mifandray tsony izay e. Oay, tonga dia noroany aho marina. Nekena? Tianao ary Luka. Tena nisy le rozony kolonao fa izany jinja sy nafantatra ozy le iraray izay. Ndray. Tena faly ary malala rehefa tsapanao. Ary aza manafa ho koloko iroborobo hatrany fa tsy ilozako. Ary tsy. Izy ty mianso ty? Allô? Malala, za ihany ty e. Efa tian'ireo kosa ve? Safidy ihany akia. Safidy?
mbola nadalanao anahy ihany e. Efa milama fiainako dia taingelena tsony ary safidy a. Moramora aloha kiry-piso inary ty mivazavatra be ty tsy mba misy firaritsoa akoriny na dia hoe oroka kely aza efa ela ngeny tsy naheno feo andririny ake. Ela tokoa ny veriko fa efa tsy antsony azy ianaoko sady efa nazava tamiko ny afatrao iny ry safidy a. Efa tsy mifandeningelina tsony tsika nanaja ny safidinao zany dia ajaoko ny safidiko aza dalaina tsony a. Malala kosa mbola atao anaty fasahirana na tamin'ireny fifa eto an-tanàka izao afaka mihaona amin'izay tsika roviana mety amin'ny malalako. Malalako tsy mila mihaona aminao tsony ahy e. Vita ny sitraponao vao malala na efa nisaraka tsika. Ay le olo tianao ny antso teo. Olo tiako taloha le zany a. Gaontsika izao tsy efa miaraka ka. Ataoko fa hoe tonga izy dia ho ahilika eo indray ako. Sanatria kosa ny taloha azy efa nanenenana. Aza manafa efa namadika pejy ary Luka. Tokana koa ny tanjoko dia asambatra anao ry ny ekena. Efa ela ny sambatra satria teo foana ianao ka anjarako izao manao dia asambatra anao. Mahay miresaka niny malalako izany. Ary andaotsika evoaka etsy an-davarangana etsy ny resaka sady mba makamaka rivotra. Ny eny koa matoroka sao anaitra azoko. Ndao ary. Sipanikala ny keny iny very tazakory tena izy io ka izy ary moa le anarana io teo ay safidy ary aleo hoe antsoina safidy mba marenina kory safidy zany ka safidy Fiza koa ry sipa sady miantso no mikopakopaka io aleo aloha anatonana ka sady toa endrika tsy vaovao amiko ny izy zany. Bonjour ela. Salama. Tsy matadidy ve sa mody faniny? Tena tsy miverina atao tsaiko mihitsy fa iza moa azafady. Iaingo lesy a. Za le naman'ny keny iny. Eny tokoa tena azafady kia. Tena ela koa izay tsy niona an'izay dia efa tsy tsaroko tsoniko. Marina mafy tsy efa matonany. Tena elana tsiny. Tsy maninona ka. Fa ay ve lahy efa eto e? Efa trano zay natongaviko tetiko. Dia efa niona zany nareo sy ny ekena? Ny antso azy fa izy to miavona beko. Ny tena marina koa efa nisaraka izay e. Nisaraka? Efa tany Mahajanga no nisaraka izay fa mba nitsapa vitana fotsiny any antso azy sao dia mbola efa merina izay saingy indrisy e. Ary mitombona zany ny aiako raha izany no izy a? Fa iandry amin'inona aloha e. Fa ndao aloha iaraka isakafo kely etsy amin'ny resto itsy e. Sao anao zindrika? Eo dia komandio izay tiandry e. Misaotra. Ary manam-bola be koa ty safidy ty a. Tonga dia resto leko zabe nitondrany anany efa olona vao hitany sindrasindra teo. Fa ono ary inona marina amin'izay le ahayandry ny tombona. Ka ony misy inona? Toa menatra angely izany tantaran'izany amin'lahy e. Fa andraso ary. Razoko tsara ny zany dia hoe sibandry zany lasa miaraka amin'ny any. Izay indrindra tena tsy nampo iziko e. Tena mba raharaha koa izy zany ko fa avela ho any aloha zany zany ve dia ataondry makarary foka. Ahoana moa lesy ny tsy arary fo a? Na manao izao ny lasa rafy. Ka rehefa lasa ny andry dia mba alay koa ny azy zany e.
tiako sy mba miandroko tiana tsy mihetsika laribaina sady izy koa metsy ratsy sady valifaty amin'nkalana ekena koa mihetsika indririkala fa manaikitra sady mitrondro sady izy ty do bobo be tonga dia tazomy fa sao dia fotsitra eo verindririkala ny ekena ahoana tsara ozy elateo ka zao ahy efa lasa ny indray dia alaiko ny azy sady samyselibako ny letsika zao ka tsy hitako izay olany ka tsy aza sy naka zany re sika azange mbola tsy mifakazatra kory ka hiaraka aloha vao sady mifakafantatra sady dia anindry ankala kely mihitsy any tena marina fa aiza aloha ndry mipetraka dia sady ateriko no mieritreritra hoe hiaraka amiko sasy tsy ory vola zany ry raha ty ela koa zany tsy dia lavitra eto izay mipetraka ka andao ary hoatray marina tonga dia nitantanany izy aloha tsy ratsy very any kala ratsy iny miala tamin'izao bogosy be zao sady misy sosy fa tsy haingo ve ny fampitantana amin'ny bandy iny tena izy ary lasa mivily ao amin'ny épicerie ao le bandy fa aleo anatonana mora voasolo ny toerako fozavavitsy Luka inona moramora kely ny vavanao mitovy zao ihany sady hitako moa tsy nahiray lamba vao nahita ny kalany ekenako aikyala efa nidakan'ny olona tongava saina rianina ataon'ny olona filandra tsy mahita fotsiny tsy raharahako zay dia tonga seria ary izy io bandy io io ny lika amin'ny akiry malala io ny mahafatifaty amin'ny ekenanao tsy azoko tia izany le safidy dia toa iaingo no mifampitantana any sa efa voahodiny kala sady mafy ndrika ka ny lalana ali ty zorona ribainina ento an'lany raha zeny ekena fa tsisy ilako azy koa lesy tia nahazo any haingo tia ka efa embolana izay fa tsy izay fanafa mifafohan'ny sitaony zany ny aleny rehefa tia vola loatra tsy mifidy fa irahana daholo rehefa misy vola ka mifindrany safidy ony neny tena nahavoa azy so ihany zany ndry tsy nifamerina tamin'iny tsoniko raha tsy zany tonga dia kao tany koa so ihany marina aloha fa reo vintsika nandeha mangy azy roany amin'ny hopitaly raha izany aleo raha pitso malala fa amita kely an'ireto vatsy reto androany atoandro dia mba tsisy tsony raha pitso malalaka tsara tsika sady mba hodikodina hijery kojakojan-jaza kely ihany aleo ary izay ny atao dia mirary soa re rakizy za ty tsy afaka hivezivezy hoany fa so hanahirana anareo roa eo indray aleo mihitsy aloha tsy mandeha ny eny fa ampitaina ihany ny afatra fa zamanahy misaotra ry zorotsy na nadino anay na dia reny aza ny nataonay anareo mianatra anareo ahy indrindra fa ianao ry nekena ianao ka taty niezaka nanaja nefa za tany tsy nanaja anao tena manenina zao ty tsy rehefa mihosy etam-pandriana sady aretina mahamenatra mahazo zavatra efa lasa zany ry safidy fa aza mandinina eo ianao ny adalako daholo na tonga n'izao ry nekena tsy mahatsanga ny ratsy fa zany naditra
nazako azaki menatra andria to natsapany alina andria rehefa nafantatra hoe ndriny teny lioka lasa nanao ny fomba rehetra irahanay saingy rehefa tsy anjara moa dia raviny ihany mifonaka fa tsy mendrika ny vangindry aty izay vikiny izy an'izany zavatra efa lasaka izany tsy zany ingeky ny volana meny andria raha lasa nankalaiko andry maika moa fa rehefa nisaraka izay nieritreritra hoe amaly faty andry dia izay ny rahako tamin'ny safidy zao aty fo tena te hisitry belona fa menatra nareo hoe mifona ary zareo sady diso ty vola loatra koa anatra ho an'ny sisa daholo izany fa naza koa zany ny anisany naneniny raha ny an'ny teniny hatrany voaloha zao tsy nisy zao rehetra izao raha avy dia nanaiky alioka za dia tsy lasy dada ary tsy narary koa niny tsy miverina tety tana safidy ary tsy niaraka nareo ka atsoko daholo zao rehetra izao hoe mamela koa nareo tsy adsonao zao malala fa izay milahatra efa voasoratra ny zavatra rehetra sady famaizana izao dia aza ny tomany koa fa tsy mety amin'ny fahasalamanao ane io marina kizany ndry manjarako indray zao no mitsiritra ndrisy lioka dia tonga vasora eto ny vahiny kelinareo misaotra betsaka kia dia mirary sy fahasalamana ho anareo roa koa mirary sorony akena sy lioka fa ianareo no anjara tsara samy mijinjy nafafo marina izao areo ka moa izay fa efa mifamelitsika izay ny tena atondianay aleo tsy mifampitana lahelo amin'ity fiainana mandalo ity zareo fa samy nanao azy sonitsika teo aloha ary samy efa nanenina tamin'izany daholo eny tokoa aky mamela sanitry tsy manana lahelo amin'izana amin'izy za fa aza mananareo misaotra kia fa vidy zay ry zareo fa angatadalana aloha izay somary mbola hijery fitaovana hiatrehana amin'ny fiterahana koa mantsiko dia omendalina renareo roa dia mirary soa dia mirary fahasalamana ho anareo koa izay mamangimangy ety lasy reny izy roa ka mamelafy ianao rengo itena efa nalala hoe misy aretina nefa dia mbola nanaparitaka an'izany any mamelanao adalako ny natakaloko vola ny vatako anisany nanana hevitra andritra ny volanao ihany koa za mifona ary safidy rehefa nandray famelana dia mila mamely ka mamelanao koa ary haingo aleo mba ho fianona fiatanam-pony andro kely sisa ianina fa tsy fianona fitiavan-teny ohatran'ireny narainao teo teti-dratsy tantara no soratany maholitiana ny menjanahary ireto avy ary namelona ny tantara Elina Sandra mianja taty anahy tomoina Caroline miaraka amin'ny Nianara Zafy Ramsita Tanta nandray feo Pota tompona ndraikitra sy mpanatitosa Ramsita Tanta teti-dratsy